Inona no anjara asan'ny fitiavana rehefa mitory an'i Kristy zasy ianao? Miarabanao ary mirary ny fiadanan'ny Tompo hiaraka aminao hatrany hatrany ao anatin'ity fandarana an'io ity isika andinika ilay zanatohevitra hoe inona ny anjara asan'ny fitiavana ao amin'izany hoe mizara an'i Kristy isika sy ianao. Hivavaka isika. Tomponay eo, irinao ny hahatakarana tsara ny hevitry ny fitiavana. Ampio izay ary hatakatra azy amin'ny fahafenony kanefa araka ny saina izay mbola voafetra hanananay. Fa ianao ilay tsy manam-petra kosa no ampahiry anay ao anatin'izany, ahafahanay mitondra ny fitiavana hiainana amin'ny fizarana ny Kristy. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen. Anjara asan'ny fitiavana hoe ny fitiavana ny lehibe indrindra, matetika no miteny an'izany, ary matetika no resam-pitiavana foana no dradradradraina na misy olana eo amin'ny fiainana. Fa inona ny tena asan'ity fitiavana ity zany ao anatin'ny fitorianan'i Kristy. Fantatsika tsara ilay Jaona 3:5 manao toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. Fantatsika tsy injery izay ary izay ilay fitiavana. Nasehon'Andriamanitra tamin'izay fomba izay ny fitiavany satria ilay zanany lahy tokana no niala tamin'ny maha-Andriamanitra azy tany an-danitra tamin'ny toerana milamindamina ho isika. Ny maha-Andriamanitra azy moa zany dia ao aminy ihany ary 100 isan-jato, fa naka ny tenan'olombelona 100 isan-jato ihany koa izy mba ahafahany manatratra ny olombelona mpanota tahaka sy ianao. Ny Romanina 5:9 manamafy an'izay hoe maty Kristy hamonjy ny mpanota ary izay no atao hoe fitiavana izay fisoloana vaika ny mpanota izay. Zany hoe Andriamanitra aloha zany no maneho amintsika ny fitiavany an'izao tontolo izao. Jaona 1:7-8 dia milaza manampy mazava kokoa hoe Andriamanitra dia fitiavana. Ary izao izay olona rehetra tia zany mandeha amin'ny fitiavana marina dia avy amin'Andriamanitra hozy izy ny Jaona milaza azy. Izay tia dia nateraka Andriamanitra na avy amin'Andriamanitra. Izay tsy tia zany dia tsy mba avy amin'Andriamanitra. Ary izao Jesosy Kristy arak'ilay voalaza teo mihitsy ilay hoe tena fitiavana. Izy ilay fitiavana. Mitenitsika hoe Andriamanitra dia fitiavana. Andriamanitra zany tsy hoe be fitiavana fotsiny fa tena fitiavana mihitsy izy. Ao amin'ny daholo ny fitiavana iray manontolo. Mandresy lahatra sy ianao aloha izay voalohany indrindra. Dia izao ary ny toetra ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra no asaina ataontsika. Ny Jaona 5:5-7 dia milaza an'izay hoe tonoera amin'ny fitiavako anareo izy dia tahaka ny itoerako amin'ny fitiavany raiko. Ahoana no isehony izay dia hoe izay mitandrina ny didy no tian'Andriamanitra. Andao isika tsy ahita fahasarotana amin'izany hoe mitandrina ny didy zany na hoe hamaly hoe tsy ilaina intsony zany. Fa tena zany no asain'i Kristy arahantsika hanehoana fitiavana ilay fitandremana ny didy. Romanina 5:7-8 aza mbola manamafy hoe tsy misy ninona nizaniza mahasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay eo amin'ny Kristy Jesosy. Tsy misy. Fa io fitiavana io zany dia tena mampiray antsika amin'Andriamanitra. Efesiana 3:7-7 anasako anao ny mandinika azy dia izao hoe rehefa mitoetra tao am-poko Kristy dia mamaka amin'ny fitiavana ahako. Zany hoe i Kristy ilay fitiavana anao tao am-poko dia mandeha amin'ny fitiavana aho, maneho fitiavana aho. Ary io fitiavana io mihoatra noho ny fahalalana rehetra. Mandranto fahalalana aiza sy aiza isika, fa io fitiavana io mihoatra noho izay fahalalana izay ny tombam-bidiny. Dia fenoina amin'ny fahaindrena sy ny fitiavan'Andriamanitra isika. Mila mitoetra amin'ny fitiavan'Andriamanitra isika. Tena ilaina zany ilay fitiavana amin'ny fizarana Kristy aloha hoe miaina ny fitiavan'i Kristy dia mitoetra amin'izay fitiavana izay. Dia izao ny fahatelo dia porofon'ny soratra masina fa tsinotsinona mihitsy ny fanompoana tsisy fitiavana. Korintianina 1:13-17 milaza mihitsy fa tahaka ny zavatra fotsiny isika raha ohatra ka tsisy fitiavana. Ny olombelona mihitsy zany ilay misy fitiavana mihitsy no tena hoe velona, tena hoe misy ilana azy amin'ny mpifaliana. Fa rehefa tsy izay isika dia tahaka ny varahana manendro sy ny kipantsona fotsiny ho izy. Dia ampiasaina fotsiny zany. Fa tsy tena manana tombam-bidy tsara ary tsinotsinona rehefa tsy mandeha amin'ny fitiavana ny zavatra ataontsika. Tsy mahasoa ny zavatra atao tsy ampitiavana.
Jaona toko 13:25 koa dia mbola manamafy fa ny mpianatra tokoa ianareo Jesy Kristy raha mifankatia. Tena ilaina zany le mandeha amin'ny fitiavana, miaina amin'ny fitiavana. Ary zao ny Jaona voalohany toko 4:20 sy ny 1:20 dia milaza fa izay tsy tiany rahalahiny zany dia tsy mba ao amin'Andriamanitra, tsy miaraka amin'Andriamanitra. Fantatsika tsara zany fa ny fitiavana rehefa iainana dia mandeha ho azy ny fizarana ny Kristy ary vakian'ny olona hoe tena zany tokoa no nataon'i Kristy. Andao sika handray an'izany toetra izany, entintsika mbavaka izany, vavaka isika. Misaotra indrindra Kristy io noho ny fanehoanao fitiavana. Ary resenao lahatra izay fa ny fitiavana izay nasehonao ny olombelona ambony indrindra, lalina indrindra, mivelatra indrindra, tsy takatry ny saina aza, dia tena nahasoa ny olombelona sy mitondra ny olombelona ho amin'ny fiverenana amin'ny laoniny. Ampio izay anaiky izany fitiavana izany, hitoetra ao amin'izany fitiavan'i Kristy izany ary ampiatra izany, hanao ny zavatra rehetra amin'ny fitiavana fa tsy amin'ny mononana na amin'ny fitadiavana tombotsoa ny tena. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen.